Efa ndresaka amin'izay sehatra ny fananantany izay ihany isika fa tsy mbola hita misongadina ny akon'ny fanapahan-kevitra noraisin'ny filoham-pirenena amin'ny hanaovana maimaimpoana ny famindrana ny tany amin'ny mpandova. Maro anefa ireo manadraharaha momba izay no tsy mbola mahafantatra ny tokony ho ataony ka miezaka manontany eny anivon'ireny sampandraharaha makasika ny fananantany ireny. Tsy mbola nitombo ny isan'ny fangatana ny famindrana tany amin'ny mpandova eny amin'ny sampandraharaha ny fananantany taorian'ny fanapahan-kevitra ny raisin'ny filoham-pirenena ny hanaovana maimaimpoana ny famindrana tany amin'ny mpandova. Raha nambaran'ny taleha jeneraly ny sampandraharaha ny fananantany mbola mijanona amin'ny fakana ny antotam-baovao mikasika ny antota taratasy ilaina amin'izany no tena tongavan'ny olona eny amin'ny sampandraharaha ny fananantany. Zany mbola ataontsika eo mbola andro vitsivitsy zay ny voan'ny fanapahan-kevitra iny somary mbola manjavozavo amin'ny olona ihany koa le izy dia efa betsaka moa no mametraka fanontaniana amin'izao fotoana izao ahoana marina fandehan'io ka zay nitondrana fanazavana sy amalina n'ireny fanontaniana ireny mba hampazavan'ny olona tsara fa tena maro tokoa ny olona noliana amin'le izy ary mbola ny tanana ihany koa ary zany hoe araroty amin'izao vanim-potoana izao mba amindrana n'izay lova izay niteraka olana teny tanan'ny mpandova tsirairay eny fa zavatra anome tombontsoa an'ny akamaroan'ny olona io zavatra io. Inona avy ireo antota taratasy takiana rehefa manao famindrana tany amin'ny mpandova? Ikarakara famindrana lova ny olona anankiray dia tsy maintsy misy ireo taratasy alaina izay anivon'ny état civil. Dia rehefa avy eo amin'izay azo ny taratasy ilaina io dia tsy maintsy manao izy ny tombam-pananana, izany hoe manao fanambarana n'ilay tomban'ny lova izay navelan'ny razana zany navelan'ny maty eny anivon'ny sampandraharaha etra. Rehefa vita zany le tombam-pananana iny dia misy vola tokony aloha any anivon'ny sampandraharaha etra. Dia iny zany dia voakasika n'ilay fanapahan-kevitra ny raisin'ny filoham-pirenena hoe tsy handoavana vola zany iny ao anatin'ny vanim-potoana enim-bolana, zany hoe manomboka amin'ny 10 janvier ty ary mifarana amin'ny volana jona. Tsy aloha zany ilay vola izay fandohany amin'ny sampandraharaha etra. Dia rehefa avy eo rehefa vita izay tombam-pananana izay dia makeny amin'ny sampandraharaha fananantany amin'izay le olona noho ny famindrana zany le mpandova io dia rehefa tonga eny amin'ny sampandraharaha fananantany izy dia misy ihany koa le vola fandoha izay ataontsika hoe droit de mutation filaza azy na hoe vola aloha amin'ny famindrana lova. Dia io vola io koa zany mandritra ny vanim-potoana enim-bolana io dia tsy aloha fa maimaimpoana ny amindrana ilay lova rehefa avy eo. Mihasarotra ny fikarakarana ny antota taratasy famindrana tany amin'ny mpandova rehefa betsaka maty ao anatin'ny fanajiajiana ary manintana ny rehetra hikarakara ny fandovana eo anivon'ny sampandraharaha ny fananantany.